sanatria ve ka tantara mitoy nosoratany mbitika rambala na ramboany mety tsy hoandray ny Max Edmond. Ireo mpilalao ny Ony, Louise, Faly, Jacques, Alain. Mpandray feo Lovatolo Tandriamanana, Mpanadodosa Alain Rabemanatsoa. Ohatra mba mahatamana ary izy be raha atao amin'ity toerana ity. Tsy dia misy olona firy sady milamindamina izany. Fa efa mpakato izany na? Vao izao koa nge zany tato e. Sady mihaja lesy a. Somary misitaka kely izay izy ty ary dia ohatra ny reny any ambanivohitra ireny la atao amin'ny terasy eto. Na ny vidin-javatra raha lesy mbola azo iranana tsarako. Fa tsy efa ampy ve lesy zay ranary e? Ohatray. Fa inona aloha no nahazo an'ilay tampoka teo e? Sa tsy azoazo an'ilay ty karazana whisky ity? Azontsika soloina tsara nge raha ity hoe tsy azoazo an'ilay e. Avelao amin'izao ihany lesy aloha ny androany. Tena tsy azoko mihitsy ialahy ty vera. Zany indray ranary izay. Ka revo mbola mandry zao ve nefa dia ny lahy hoe tsy efa ampy ve zay e? Faona ihany ty reviny landroany ty fa tsy arako mihitsy e. Ny atao hoe fahendrena ilay ty dia ny adalàna na ny ditra voalanjalanja. Ditra voalanjalanja? Zany Ialahy ty marina. Marina raha mbola nahita bandy ohatran'lahy ty lesy. Tena marina nge zany e. ka inona raha mampime alahy amin'izany e? Ka hafa raha samy akamy ianako. Hanomboka indray ranary sy ny redirediny a. Fa elahy ty ve aloha efa mamo e? Zao nge lesy raberany tsy azoko mety. Ah, Dia ho aiza fotsiny ary tsika roa lahy. Ny leva eto mbola minga tsara. Ny toerana ao amin'ny ilana azy. Sa ho any an-tranolay jery film? Tsy ho any an-trano ka. Misy olona ho jereko izay lesy any ranary a. Sipa ve? Le ty kotsy. Angaha rehefa hoe olona dia tsy maintsy hoe sipa foana e. Ka iza malalako. Fa iza tokoa mba sipa miaraka amin'lahy ty. Atao inona le tsy sipa? Tsoroka amin'lahy aloha fa tsy mahasarika reny. Pea tsara velatsy fotsiny. Marina aloha ny an'lahy Robera. Mba noeveriko hoe matotra nge lesy ny anay sy zay kanefa dia izany ialany somatsara iny rehefa azo ny lisansany. Za ange le ty ranary efa nahita ny fiaingan'ny sipa iny tamin'irenareo niaraka ireny e. Ialahy moa hitako tena taraniny fa izy no. Tena ninona zao raha mba nilazany lahany izany aka? Le ty ranary a. Aferanareo ange zany e. Inona ny dirako amin'izany? Ary za mino fa raha tsy elahy tsy nahazo an'iny diplôme mihitsy izy. Tao sipa doma be zany no fijeriko aniniko. Zany marina ilay hoe nataon'ny olona tohatra ekarana fotsiny ranary. Mbola marina tokoa aloha ny an'lahy Robera. Fa dia tsy fantatro koa nge izay nampiraikaraika tamin'iny e. Ka ny zavatra tahaka an'ireny mihitsy ange ny any tsy zakako e. Elahy mandeha amin'ny fo. Fa ny an'ireo sipa ireo mihitsy nefa misy ambadika foana. Indrindra nge ka hoe fantany fa manamanam-bola elahy. Zako moa lesy tamin'ireny fotoana ireny dia nitoratoraka vola tahaka ny inona ko. Reny aloha dia tena agegelina mihitsy e. Ny andray ity ny volako tsy omeko ny sipa izany a. Aleoko irevena tahaka an'izao ny a. Ka inona ary ty atao e? Ny fotoana misy ny vola tsy ho lany. Ary ahoana aloha izany olona hitanina izany afera sa? Tsy afera mihitsy ka. Ho hitan'lahy eo ihany e. Navadika ary aloha ny resaka. Ahoana indray aloha ty fetin'ny elo sy taom-baovao ty e? Dia ho tahaka ny isan-taona indray ve? Kinona moa fa tsy tsika roa lahy irery ihany ve? Akory atao moa fa aiza ny tsolatsolanana any amin'ny fetin'olona any e? Mba hafa amin'izay olona lesy tsika roa lahy. Fa ahoana e? Ny vola misy tsy hita sy andaniana azy nefa dia tsy raitsy reny. Tsy misy izay mba taminga kavana. Za indray elahy avelao alesa andefa sao tara eo a. Ty ny anjarako ty. Le tiako. Andalina mandeha amin'ny fahavotaiko izany e. Anjarako indray zany ny manaraka. Okela tsy ranary a. Andao ary lesy Robera. Efa nirava angany iny? Pierre? Ianao indray io a? Fa za maninona e? Mba nitsena nyreny ny avy niasa ny zanany dia inona moa tsy mahamety an'izany ka? Efa Pierre ny teny taminao fa tsy reninao a? Ka efa izay ilay iziko.
na andahy ianao na anaiky dia renika ianao. Lasy ianao Robert mandeha ihany fa tsy misy reninao zany eo aza mivazavaza rery neny fa ho afa baraka ito ange angaty zany ny tianao atao amiko. resaka be zany ry neny am fa dia hoentiko isotro lasopy etsy amin'ny restaurant etsy ianao androany Za tsy andeha. dia gagambahoaka eto amin'ny arabe eto ange tsika menaka e. Dia avelaonao rofon'ny polisiana. maninona mora zay no anakenao fa reniko ianao e. Fa inona marina ny tianao atao e? Efa hoe isotro lasopy etsy amin'ny restaurant etsy tsika mianaka ho a. Tsy zany no tiako lazaina. Efa fantatra e. Avelaonao mihitsy fa zaraka rahanao toy izao ka mandra-pilamao dia tsy maintsy arahako toy izao foana ianaoko. Fa naninona anao anefa ny ano ataonao toy izao e? Fa heverinao fa maninona anao ary neny a. Zavatra tsotra nge no tadiaviko e. Dia mba hitonianao rehefa mba tafaraka tsika menaka. Ka tsy fantatro mihitsy izay zavatra kendrenao amiko e. Ka tsy voazavaka eto an-dalana eto ange zany e. Andao isotro lasopy etsy amin'itsy restaurant itsy tsika menaka dia azavaiko aminao tsara. Eo amin'ny trano-ngeza be io ve? Ka tsy ho lafo be ve ny lasopy Robert? Inona ny olana neny amin'izany e. Mba mampirevy andreny ny zanany. Za tsy andeha. Andao mory neny a. Andohaliko eto maso mba hoako eto ange ahy e. Zay ve ny tadiavinao vao anaiky ianao? Mandreraka mihitsy ianao ty. Za yahay. Fa inona marina ny tenao andohanao ty Robert? Tsy azoko ny fanontanianao e. Mba azonao an-tsaina moa fa mitondra fahasahiranana ange izao zavatra ataonao izao e. Fahasahiranana ahoana indray rery neny eo. Ka nahatra any am-piasana na eny an-tanàna na amin'ny fianakaviana dia tsy misy tsy manontany ny momba asianao avokoa. Oviana koa ny mba nananjanaka izany. Ka inona ny olanao amin'izany nefa e. Zanako fotsiny aho dia izay. Fa zanako ahoana koa ianao e, ary zanako tamin'iza. Za indray tsy tia lalan'izany a. Zanako fotsiny aho. Izay ny fantatro dia ampy ahy izay. Tsy tamin'iray ohatran'izany ty resaka ty Robert. Na ianao aza tsy fantatro akory ny momba anao fa izy ianao. Za no rakotiny Rina Hubert antsoina hoe Bera, 5 taona. Zanakao Rasoa Lalao Germaine na Razery, 3 taona. Miasa ao amin'ny ministera amin'ny fampianarana. Ampy anao zay. Fa taiza koa ny nahalalana ny anarako. Fanontaniana daladala. Fanontaniana daladala hoana e. Aiza koa nisy zaza efa 5 taona tsy hahalala ny anarany reniny e. Tena mandreraka ianao ka. Dia ataonao inona ary aho? Ohatra. Fa toy ny ataony zanany lahy amin'ny reniny re a. Zany ve dia ho sarotra ho takarina ry neny a. Ka mpijaliana ohatra na ho vonoina mihitsy aza. Ka efa nahita soritsotra ny amin'izany anga ianao hatramin'izay ny fankafantarantsika menakizay ka. Mbola tsy nahita kosa aloha. Ay, dia inona mampiahiahanao amin'izany? Ka ahoana moa any tsy ana? Tonga dia nibotra avy tany amin'izay tsy fantatra tany ianao dia tonga dia nilaza fotsiny hoe reninao a. Tsy misy fanazavana, tsy misy inon'inona fa dia hoe reninao fotsiny a. Ary za zanakao. Ka mahasadaikatra re zany Robert. Sady mampiahiahy sady amin'izay tianao manam-bola tahaka ny io. Tsy fotoana ho an'izany zao e. Misy zavatra mbola tianao ve? Mbola misy tokoa. Velao andeha ho dia aza mandrebireby atrony ianao. Tsy zany ny tiako anontaniana fa mbola misy zavatra tianao hanampiana andreto ve? Tsy misy. Avelao fa aza manelingelina atrony ianao. Dia anao toy ny reny koa ka anary zanaka zany ianao? Tena mavoloa zany raha olona. Marina. Tsy reninao aho ah. Jereo fa mitodika aty amintsika daholo ny masony olona. Zay no tadiavinao zay. Ka ianao mitony amin'izay moa e. Zany a, dia any ny sakafo. Dia ako 250 gramma mila sy ranary fa za jery ranom-boankazo atsy a. Dia ampio amin'io salami io koa. Fa tohinona daholo ity zany Robert tohinona daholo zavatra nividinindreo. Tsy aleo ve lesy tonga dia makany amin'ny restaurant. Ho any amin'izay olona tena tiako izay le tsika rolahy. Ahoana tsara hoe lesy Robert. Ka zaniko olona tena tiany lahy. Sipan'lahy ve zany? Vaovao mahafaly. Efa afriana tokoa moa zay ny fankalalantsika rolahy zay saingy dia anio zany vao mba hampahalalany lahy izy ako. Zany indrindra. Ary efa fantatro ve lesy ho fantatra lahy izy zao e.
Faifaherina reo miaraka. Ray volana mahery kely teo angamizay. Le tahakitahaka ny ahoana izy izany. Le tia koa letsy mba mahandrasa letsy ho hitan'lay eo foana Ka izy. mba te hafantatra an'izany ako. Elanina ka mba misy nafolaka ihany raha be raha marina. Ny atao letsy atao aza lozana mandreraka amin'ny fanontaniana eo fotsiny. Dia izy aloha le naran'izay. Le zalahy ty kotsy 250 grammes amin'io alaina dia ampio anidy. Marosoa lesy ranary izy lesy no reniko raha zery ny fiantso azy. Ay, dia faly mahafantatra anao zany madame Raziry. Ary izy kosa rineny no nary aminy izy no mba namako Manao ahoana ianao Rinary? Mandrosoa e. Ehe. mba raiso angerineny reto etany reto fa mavesatra. Fa inona daholo reto Robera? Dia atao inona daholo? Neny koa zany tsy pizo aloha neny dia bon anniversaire Fa ahoana no... io ndray neny feno 3 taona andreo letsy neny Rinary dia izay no nanasaina mianaka an'lahy. Ay ve. Dia arabaina tompoko dia ho lava andro iainany. Ary lahy ilay Sarabera dia manao izay mahamenatra mihitsy. Fa mahamenatra hoana indray le ty Ka tokony mba nilazany lany aloha dia mba nivimbina zavatra kely. Izao dia vita ny araba vava fotsiny. hay ve Oka re anako. Ka marina izany ko. tsy maninona letsy zany ny fisian'ny lahy eto dia efa zava-dehibe ao ampio aloha amoaka ny reto etany reto sa ve ho any amin'ny restaurant tsika telo mianaka dia rariva vao manao an'reto. Efa entinareo dia avy aleo ety any ka. Sady tsy afaka lesa rahariva fa Zay indray alaranary mba anniversaire ny Rabofy ve lesy dia hiala patohan'izany lahy. ka elany tsy inona tsy mba nampiomana fa tonga dia tapohan'ny lahy fotsiny ny olona ko. Izany indrindra manko Rinary na izaza nga nanapohan'izao akory. Ay ve, fa ahoana kosa izany Robera? Ka raha tsy izany le tsy tena surprise nareo kotsy. Fa hono ary Rinary. Aiza ianao no mipetraka? Eny be filoha tompoko. Ary mbola any ireo ray aman-dreninao? Mipetraka amin'ny dadabe ako ka. Dia miara-mianatra izany nareo Sibera? Mianatra. Eny tompoko. Inona no atahoran'ilay ilazany marina Ranary tsy misy mianatra izany tsony eo rery neny Ka marin'inona ary no lazaiko eo zay lako? hoe tsy mianatra tsika ro lahy inona ny anafenana marina amin'iny ka tsy mianatra tsony le zay ry neny fa mivanga bahoeran'ny tanàna fotsiny Ahoana tsara hoe rakizy? ka izany no marina ry neny raisa aloha mivera dia andao tompoko ty fety rehefa tsy ho any amin'ny restaurant ihany. Fa ahoana le Sarabera? Fa aiza moa zany le sipa nilazainy lahy? Sipa fangano ny teny sipa tamin'lahy Fa misy inona rakizy Ka Ibera nge ny teny tamiko fa ho any amin'izany sipan'izany zay matoa nividy an'ireto zavatra be dehibe reto le ty Ranary aza manala baraka kosa rangalahy ho any amin'izay olona tiako izay ho tamin'lahy fa tsy hoe ho any amin'ny sipa izany mihitsy. Le dia mba azo ny landray tamin'iny. Ahoana tsara hoe rakizy? Ny adalany nary rery neny Nary? Ramatoa Raziry marina. Manao ahoana ianao tompoko? Manao ahoana Nary? Hitako ihany lahy ianao efa herinandro aho zao no mitady anao tety. Ay ve, fa ahoana izay? Ay Sibera. Ibera? Fa ahoana anga tsy mifankahita nareo mianaka? Viny ianao no nahita azy farany. Maly. Fa misy inona Ramatoa Raziry Dia tsy fantatro tsony re Rinary tsy mahazava amiko. Ka zay nge no antony hitadiavako anao io Eny efa herinandro ianao izay no nitady ahy teo. Misy zavatra ny manjoam-bera sa? Dia tsy haiko re. Fa tsy hainao ahoana fa aizy bera. Zao angambe andao aka toerana milaminetsika mianaka fa ay ka mety aminao ve atsy amin'le restaurant lehibe atsy? Restaurant lehibe fa ahoana? Ka io ny toerana mba metimety raha eto amin'ny manodidina eto koa. Andray fa iza marina ro lahy reto Rinary Zay lahy tsy azoko le fanontaniana. Ka
ibera tao manam-bola takan'iny. Moa tianao koa raha mba hoe aka-toerana mitokatokana azo iresahana dia any amin'ny hôtely raitra sy lafo vidy any no hitondranao aho. Ka vidiaka aza vidiam-bony lahatra re raha matory azery no tsy atao mibera maifo ka raha fantany fa mitondra ny reniny dia any amin'ny toerana tsy dia manao ahoana ny hitondrako ny reniny. Orinary mba hitanao moa zao fiakanjoko izao. Mpiasa tsotrana ministera ange ahy e. Zara raha tsy mpamafa-trano ny toerako. Olo mahantra, olona tsy manao ahoana. Tsy dia izany ny jereko anao raha matory azery reniny namako ianao dia ajaiko toy ny anajanony aho koa. Mampinamana anay ralahy ny tandovako. Tena loza ity marina. Tafiditra loatra zary zazany. Loza? Fa misy inona marina raha matory azery tsy misy loza inona rehefa ny mahazo any tsy haiko tsony e. Lany eto am-pitsanganana eto ny fotoana fa andao e. Ndao ary sainy mba ho any amin'ny toerana tsotsotra rery nary Ato fe zany mety aminao. Ka inona no raisinao raha matory azery? Oko amin'izao ihany ka. Tsy dia hihinan-kanina ange na tongavantsika eto e. Tsy mety re zany e. Rehefa miditra amin'itony toerana itony dia tsy maintsy maka zavatra na mihinana. Jereo amin'ity takelaka ity izay tianao. Ohatra orinary ary toa lafo be daholo izy izany. Marina raha mba misy latsaky ny 2 alina ariary reto izy. Andeha hifindra tato koa. Tsy misy mialy eto zany raha matory azery Ka tsy misy fantatro daholo reto anaran-javatra reto. Reto izao misy hoe dia lasopy inona daholo izao reto. Amin'izay zato vidiny. Ka tady ahy ianao efa herinandro izay fa misy inona marina e. Tonga dia voataniko ny resaka ranary tsy zanako be. Ay ve fa zanak'izy? Dia tsy haiko. Fa tsy hainao ahoana e. Ka izany hoe aminao tsy zanako be ary tsy olo-pantatra akory ary. Tsy olo-pantatra akory aza. Fa ahoana koa zany raha matory azery Ka izay no anontaniako anao io e. Iza marina iny berana manao iny ary iza ny ray aman-dreniny. Tsorika aminao aloha fa tsy mba ataony eritrereto mihitsy ny anadiady momba ny ray aman-dreniny bery. Ary faly aza raha nampahafantariny aho fa ianao ny reniny. Fa ahoana ihany ny fampitondranareo roa lahatra amin'izay e. Namana Trinely izay roa lahy ka. Sady angamba rehefa hoe mpinamana dia tsy maintsy fanontany ny anaran'ny ray aman-dreny. Ka dia nareo roa lahy samy irery fotsiny ve hatramin'izay? Tsy izany kosa ka. Rehefa samy nahazo ny lisansanay avy izay vao tena mifankahazo. Koa dia manam-pahaizana toy izany koa nareo lahy reto. Mba tantarao kely ange izany e. Ka zao ary samy nanana ny namanay avy izay roa lahy taloha. Nahazo lisansa nefa izay dia izaho moa vao fitaka ary lery nandeha irery. Dia tafahoana tao amin'ny trano fisotroana izay roa lahy dia hatreo no nahampinamana anay. Tsy azoko. Ianao vao fitaka ahoana? Ka ilay ankizivavy niaraka tamiko kay nanara-raotra fotsiny mba hahazoany diplaoma satria raha vao azo ny lisansany dia nilaozany tsy nasainy akory aza mba hifaly niaraka tamin'ny fianakaviany e. Dia nanala ny alahelo tany am-pisotroana aho. Dia teo ny nifankahitanareo sobera satria samy maham-toa anao koa izy. Indrindra satria tsy mba nisy nanotrona toa aho izy. Ka aloha, ahoana tsara hoe rinary? Samy tsy nisy mpanotrona nareo lahy. Ay ve? Izaho indrindra e. Ay ve? Ka azafady raha nanontany mivantana momba anao ary nary fa taiza ny ray aman-dreninao no tsy nanotrona anao? Raiko nandao ny reniko raha vao amam-bolana fotsiny araka ny lazainy tamiko io e. Ary ny reniko kosa lasa nanambady olon-kafa dia efa miteraka amin'izay vadiny izay ary any ampitan-dranomasina any ry zareo ankehitriny. Dia iza no ipetrahanao? Ny rabeko ny dadan'ny reniko moa zany. Alina indray izany. Dia inona ny loharanom-bolanao io? Ka mandefa vola ho azy isam-bolana ange ny reniko e. Dia tsy manana tomansa izany ianao io? Hatramin'izao aloha. Fa avy aloha angamba aloha ny momba ary raha matory azery fa ahoana marina ny amin'ny sobery izany e. Ka iny efa nilazaiko ianao dia iny re rinary tsy reniny bery izany ary tsy fantatra akory aza ny momba azy. Fa ahoana no novanao fa tsy reniny ianao? Orinary mba mahita ve ny masonao e? Na ny fitafika fotsiny aza ve dia tsy manambara fa tsy misy ifandraisana mihitsy izahay? Fitafy? Fa maninona moa ny fomba fitafinao? Raha amiko aloha dia tsy hitako izay olana amin'izao fomba fitafinao izao e. Madio ianao, tsotra, tsy miaingitra. Ary tia mba tranoko.
Fa ngatsy hoe tranonao ipetrahanao midirana io roalahy iny ka? Tranoko io fa Ramatoa Razery io. Fa maninona ianao mieritreritra ohatr'izany? Na zaho kosa de ho sambatra raha ohatra anao zao no mareniko. mandreraka mihitsy nareo roalahy reto ka. Fa mandreraka ahoana re? Reniny be re anao. Ary tiany na manao ahoana na manao ahoana. Efa hoe tsy reniny aho efa impiry averina aminao zany. Fa ahoana kay mifakahitànareo mianaka? Tsy haiko re, fa rehefa nolazainy fa reniny aho vao tonga saina, ary tsy mety miala ao an-dohany zany mandraka ankehitriny. De inona nefa moa ny olanao am'zany? Ordinary voalohany aloha de somba misy ambadika izao zavatra izao. Tonga de tapahako aloha e. Tsy misy ambadika izany eo ary mino ahy ianao fa tsy olon-dratsy bera ka hoe manana eritreritra hafahafa zany. De ho avy any an-trano ka iseho vatana ny tena reniny niteraka azy de inona no anjo ahy? Tsisy anjoanao zany e, mino ahy ianao. Ianao koa tia vao maika manampitrotraka ko. Sa efa mifanarahana rorolava izao e? Zao reno izy Ramatoa Razery. Mhm. Tsy misy nifanarahanay roalahy zany eo. Tsy misy koa hevin-dratsy na ambadika zao zavatra atao mibera aminao zao. Ka aza be fanahinao ohatrany fa tsy olon-dratsy zany be re. Fa aiza ny ray aman-drenin'izy iny e? Zahay indray aloha de tsy fantatro mihitsy Ramatoa Razery. Fa ahoana ihany e? Mpinamana zao ve nareo lahy de tsy fantatrao ny ray aman-dreniny? Fa nga izy koa moa mahalala an'izay ray aman-dreniko ka. Mba hafahafa nareo lahy zany ka. De inona fotsiny atao nareo lahy rehefa tafaraka sy mifankahita? Ramatoa Razery, Aha. ny fitandrona fifankatiavana amiko sy aminy koa araky ny fahatsapako azy de ny fanajana tsy ambaratelon'ny namana. Rehefa tsy miresaka zay momba ny ray aman-dreniny izy de inona koa ny isikirako azy an'izany? De tsy mba miresaka momba ny fianakaviany ve izy, na momba ny rahalahy, na momba ny anabaviny? Efa nanandrana nanontany an'izany ihany aho fa nivaliany hoe inona moa ny ilana an'izany ranary? De ahoana moa mbola isikirako azy io ndraiky? Ary momba anao io mbe efa notantarainao azy? Ka izy raha moa tsy manontany an'izany ka inona ny hitsolatsolanako hitantara am'izany aminy eo? Moa tsy za indray nivoasiko am'izany eo fotsiny. Fa ho vasiko anao ahoana am'izany ianao e? Ramatoa Razery io. Ahoana e? Izy anga moa anakana an'izay ho tantarako eo tokoa. Fa iainy fotsiny izy. Saingy ny any an-tsainy any no tsy fantatrao. Ka raha naraby any an-tsainy any tokoa izy hoe inona koa ny ilaiko am'izany na hoe zany ve de marina? De mety zany hozy ianao. Hafahafa mihitsy nareo roalahy reto ka. Fa hafahafa ahoana fa tsy azoko e. Ary sao de PD ary nareo reto. Azafady raha nanontany an'izany Hoe izay samy lehilahy ve hozy ianao? Tsy misy an'izany fa matoky ianao Ramatoa Razery. De tsy manana vehivavy na zatovovavy tiavina koa zany nareo? Za aloha de tsy manana an'izany am'izao fotoana izao fa iberana aloha no tsy fantatro a. Anga tsy miresaka an'izany nareo rehefa tafaraka e? Indraindraiky a. Moa zany izy. Iza koa ary zany mampaneno klaksona mandreraka be zany e. Ohatra ary toa miantso ange zany olona mitondra ny fiara io zany. Andraso hoe antonona. Adray marina. Ay ve lala isa rabera. Fa ahoana ty? Miakara aloha e. Ka ny volan'ny zareo retsy. Avelao aloha any fa hiverina eo tsika rehefa eo e. Ny fiaran'ny lahy aza mbola ioko. Miakara aloha lahy. Ary nanova fiara indray nge rabery zany. De ahoana ny fijery lahy azy? Ao tsara aloha ny fijeriko azy fa asa raha Tany amin'ny garazy mihitsy eto no vidiko a. Ary raha mbola mandreraka de averiko. Iza koa no sahiran'izay fatim-be teo itony lesy a? garanti ty zany. Ie, tena zay. Fa aiza aloha ny tilina andehanana e? Ka andraso hoe ka raha eny Ambomanga manao ahoana? Lasa zao ary e. Fa inona moa zany no mba nahatonga ny Ranary ny safidiny ety Ambomanga e? Hoadray. Ay za relahy zany rabera. Vohitra manany maizy azy nge lesy Ambomanga e. Indrindra ho antsika malagasy ka tokony tiavina na vangivangina matetika. Fa ankoatran'ireo tranom-panjaka de reto hazo be reto koa sy midobo iny. De mba hain'lahy moa ny tantaran'ireo.
Ary na tsy mba satoana hoe lapatoy ny an'ny vahiny aza ny ety dia azo hitarafana koa ny mahatsika atsika sy ny aranita-tsaina ny razambe atsika. Fa ngaha heverin'ny lahy fa na ny azo nanambarana an'ireo trano ireo nga misy any velany any. Dia sain'ny lahy koa hoe ny fahaizana ny fidy an'ity toerany ity ary. Oka izay ka. Mandreraka koa elahy ty rehefa mba hasaina amin'ny teniko. Ka elahy manontany dia mivaliako. Fa zao lesa Ravera. Fa taiza elahy fa tonga hatraty amiko ange lesy raha zery. Neny ve? Nanontany momba indray zany izy? Za indrindra. Indreo aloha hipetraka etsy amin'ny malokaloka etsy resaka an'izany. Andao aloha sidiny ery ambany ery mitohatra ery ah. Eny misy zavatra azo sotroina sy hohanin-kanina. Sady mafana be koa ange zany andro zany. Le tiako lesa andao ary. Eny lesy ranary ah. Dia ahoana ny resaka reo sineny tao zany? Ay ve lahy ity ka tsy zanaka razery. Izy no lazan'izany sa ialany na nadiady azy? Izy no nilaza an'izany ko. Dia ahoana no mba eritreritrelan'izany ka? Ray. Ka za manontany an'lahy dia lahy ndraiky iny mamadika ny rasako. Fa tsy reny lahy ahoana aho no razery fa tsy azoko e. Ka arakarak'izay resaka reo tany ny amaliko an'ny lako. Ay ve ka zao ary. Manahy mafy izy fa sao misy ambadiky ity elahy mandray azo reniny ity. Ary elahy? Elahy ty lesy Rabera. Fa za maninona ny lahy e. Fa ahoana nahodinkodiny lahy ny resaka e. Fa ahoana aloha mba fijery ny lahy azy iny e. Izy kosa aloha dia olona mateo ty e. Tsy azo lavina zany. Ka elahy azy zany milaza fa mateo ty izy. Ka nahoana no tsy tia azy ka? Fa iny ve ho any tena reniny lahy e. Fanontaniana adaladala indray ny elona ity. Rabera, fa fanontaniana adaladala ahoana fa tsy azoko. Ka kondrana ary ve ny fiheveran'ny lahy ka andray olona ho reniko anefa tsy reniko e. Nefa izy manitrikitrika fa tsy reniny lahy. Zao lesy ranary a. Zavadalina zany ary engaveko an'ny lahy hoe aza miditra amin'izany. Ataovy ampy an'ny lahy fotsiny fa reniko iny dia raisy toan'izay koa izy. Fa na ela koa aza ange mino fa mety ho tratran'izany e. Inona tsara hoe zany teny lahy zany? Za ho tratran'izany e. Ahoana e? Asianao whisky kely ve? Rabera, fa ataoko inona daholo ireo e. Ka hoanao daholo rery neny e. Roby telo aman'olona, akanjo samihafa, kiraro roa aman'olona, kapa, lamba fisalotra, dia pataloha. Ahoana koa mba hanaovako pataloha Rabera? Fa ngah koa neny mivavaka amin'ireny antoko-pivavahana amin'ny fady manao pataloha reny e. Tsy zany kosa aloha e. Fa ahoana? Fa taiza amin'izay tany any mba nanao pataloha. Ay ve, misy fiandohany daholo ny zavatra rehetra rery neny a. Rehefa mba miaraka iny tsika mianaka dia manao pataloha ianao. Tsy anao an'ireo a. Fa maninona e? Kotsika gamba oka amin'ireo akanjo ireo ve ahy. Indrindra hoe manao pataloha. Na ny any am-piasana, na ny manodidina ve tsy anontany tena hoe fa ino ny tena azo andrazery no miaingy fatratra tapoka toy ity. Dia inona ny rarahina an'izany? Avelao izy ho gahagany e. Iny zany tsy anainao tany am-piasana tamin'ny fiara iny aza efa nahabe resaka tahaka n'inona. Ka inona ny mahosanao amin'izany e? Lazao ny zareo reny marina e. Fa marina inona no lazaiko azy eo Rabera? Fa ny marina hoe zanakao ako. Tsy ino an'izany izy e. Fantatrao moa fa efa hafa ange nandraisan'ny olona eto tanàna amin'izao ianao mankaty amiko ity zao e. Tsy raharahako ireo zany ry neny a. Izay ny mbola mahazazanao. Tapo ny fitiavana loatra amin'ny masonao ka ny anaovany manodidina anao tsy takatra ao akory. Zany ve? Fa ahoana e? Mahoraka eto amin'ny manodidina ange fa nahazo bodikely manan-karena e. Tena vao maika maizina amiko ange zany e. Nahazo bodikely na sakaiza na sipa araka ny filazanareo tanora azy re ankehitriny e. Ohatra zany tokoa ve? Indrindra vao nampianao andreny fiaranao mijanona eto tokotaniko ireny teo. Lety e. Tena tsy taho an-tsaiko indray iny a. Tena azafady rery neny a. Misy marina ny an'olona fa za tokoa tsy nisaina loatra e. Ka inona tsoa moa ny azo atao eo e.
Tena tsy tiako izany ry neny a. Tsy tantoko izany hoe izany indray no toa nanala baraka anao. Ka ho azonao ferana ahoana moa ny vavan'ny olona e? Tena diso ary neny a. Mifono aminao a. Raha mba tsenjiko hatrany am-boalohany izany dia tsy nataoko mihitsy. Dia inona no atao amin'izany ry neny a? Efa ranondraraka iny anaka tsy azo rofina intsony a. Na izany azy. Indrisy. Raha mba nanana olon-dehibe mba afaka nentina taty mantsy dia mba angamba ho afaka izany fitsaran-dratsy ataon'ny olona aminao izany. Olon-dehibe azo entina aty. Fa angato koa dia tsy misy olon-dehibe na havana mihitsy ianao ty e. Okarery neny a. Fa oka ahoana ry Bera? Ianao ny reniko dia ataovy ampy anao izay. Izany a. Fangatsy hoe ho any amin'ny raserireny landa isika ry Bera. Tena tsy mahazo maka antsony le tsika ranary a. Fa ahoana e? Niady anga nareo? Hoay lety. Vita teo indray izany le mba nofinofiko. Fa inona le nofinofiny lahy e? Fa inona moa fa dia manao noely sy tombo voarery indray izany tsika roa lako. Tsisy an'izany letsy a. Fa ka izaha makany io a dia heverin'ny olona fasipany a. Hoay kosa. Mba ratsy saina lesy ny olona izany. Ka inona moa ny azo lahy atao eo e? Izany letsy ny olombelona. Be fialonana fotsiny. Fa nga vita amin'ny fialonana fotsiny le ty fa tsy maintsy eo andraiky io ny tsikera. Marina letsy izany a. Tsikera. Dia lasa lamody tokoa angeletsy izany tsikera olona izany ankehitriny e. Ary ho an'ny sasany dia antom-pisiany sy antonasany ny tsikera. Ary ny loza angely ty dia izao e. Tena mirehareo marani-tsaina ary zareo mpitsikera no mitoko tena fatratra fa tena manana ny rariny. Laha ty lefa raha Bera mampiomehy mihitsy ka marina. Fa misy mampiomehy anga izany ny teniko ty ka. Ka ty lazainy lahy hoe lamody indray ny tsikerako. Mba mahita ho lazaina mihitsy laha ty marina. Ary ny tena mandreraka angely ty dia izao e. Misy mandray sy tena mino mihitsy azy ireny tsikera ireny. Avy alao ny any lahy fa misy zavatra eritreretiko izay lesy a. Ka asa n'izay mba hevitra lahy. Eto raha ny resaka lahy fa meno ahy. Inona moa fa tsy ilay telo lahy teo ihany no mampiasa sainahy e. Tongo ty ny noely, ny farantaona ary ny taom-baovao. Dia mba manan-kevitra ny ankalaza an'ireo amin'ny fomba miavaka letsy a amin'ny tindra mitoraka ty a. Fa inona no andohan'ny lahy ry Bera? Mety ve letsy raha mba hoe tsika telo miaraka mankalaza an'ireo fety ireo a? Izany hoe tsika roa lasa razery ve? Izay indrindra. Ka isotran'izany indray ve lesy a? Efa lazany lany izany angay sa? Ka izay indrindra letsy a. Ny andresy lahatra n'iny izao no tena hoady mafanako. Marina aloha izay lazainy lahy izany e. Ilahy ve moa mahalala raha hoe mba misy havany tia miaraka aminy amin'ny fotoana io. Sady izao nge lesy raha Bera. Hoe ahoana lesy? Tsika roa lahy nge ka hiveriny razery fa pede. Ahoana tsara le ty. Inona indray no tsy hitako. Ka mitombona nge lesy ny ahany. Aiza lesy ka lahibe reo lahibe zao tsy manana antonasa nefa manam-bola. Le aza mbola nampiny lahy n'ity fiara vao novidiny lahy tiako. Marina letsy izany a. Ary fantatra lahy moa fa hatramin'izao dia mbola tsy matoky ihany izy iny. Fa mbola heveriny fa manana saina sy tsy mazava loatra aminy aho toy ny hoe anolana sa hamono sa hitondra azy amin'ny zavatra tsy mety. Ka tsy tokony hagaga ny lahy kosa nge izany e. Fa ahoana e? Tontolo samihafa nge lesy ny anareo mianaka e. Ka dia tena sahatao azy tokoa ny hoe ho tamana amin'ny tontolony lahy. Ialahy mantsy tonga dia mivatambatana avy hatrany teo aminy fa tsy mba nandeha ny moramora. Dia izay tokoa angamba letsiko. Fa maninona nefa raha andeha andro any an-trano sika ry izy roa lahy? Aiza indray miheverena an'any re ry neny a. Ty eto efa misy restaurant. Dia ato aloha izany ko. Tena tsy ho zatra izao fiainana miaraka aminareo lazo mihitsy aka. Ka izay le hoe manana rytma fotsiny ve raha matoa razery eo. Dia ohatinina indray izao mivola olanina. Ka ilay vola olany ve manahirana ny neny io e. Ka ngaza ihany e. Fa ahoana no diko amin'ity zana sainareo lahy manao pataloha ty?
Tamin'ilay mpandroso sakafo teo iny no vandravandra takon'iny. Aiza ve ranga akanjo hafa ny mety miditra teto dia akanjo hafa indray no anaovako rehefa tafapetraka fa niterena rorilahy isolo akanjo taria amin'ny trano tsy dia varetarery. Tsy misy mivandravandranao zany teo raha matoa aziry a. Zany ny fomba ny vehivavy rehetra mba manao metimety rehefa aty amin'ny restaurant. Ao ny manamboatra volo, ao ny manao lokomena sy ny sisy e. Dia misolo akanjo koa ve? Aza manany amin'izany re ianao Romeny a. Sady eto hoe tsy misy olona afa-tsy telo mianaka e. Dia io mpandroso sakafo io ihany. Dia ito aty ny sase misy ny akanjo anao iny ateriko any anaty fiara ka. So any dia arianao any ny akanjoko ka. Fa inona tokoa aloha ny ilana ny tontsony e. Iny lesona anara tena anaty fiara any fa sao heverany neny fahoariako tokoa izy ity. Eto aty ary. Fa ianao ty verineny zany dia mbola tsy mahatoky ahy mihitsy a. Nefa za sao vao saika hanolotra sosikevitra aminao. Raso aloha vera. Tsy mahamenatra aminarika izy bosika izao e. Fa mahamenatra hoany e. Ka sao sanatito reny vehivavy antomoly reny ka. Aiza ve ka mitovy ny pataloha sy ny akanjo ambony dia asiana n'ity t-shirt misy soratra ity ao anatiny. Tsy mitontrotra be ve ny eo afara? Toa mifinjofinjo be izy zany. Eny a. Tsy hanao zavatra nalabaraka anao zany mihitsy ange ahy e. Mba matoky moa ianao e. Ensemble jean ange reny anaovany neny reny e. Ary tena mety zao. Aza miaya ohatran'io ianao. Zao ahy e. Efa manana programa amin'ny fetin'ny Noely sy ny taom-baovao fa neny. Misy zavatra sampitsampina konokononina Roland indray anga? Aiza moa dia hoe sampitsampina raha matoa aziry e. Raha marina aloha dia mbola tsy nieritreritra an'izany a. Hay, tsara zany e. Ka tian'ny neny raha ve raha hanao fety miaraka aminay Roland e. Ka za io efa nieritreritra ny hanao taom-baovao any ambanivohitra. Any Ambatomanga ve? Otre, mataiza koa ny nahalalanao an'izany. Fa inona no mahagaganao amin'izany e? Dia tena tsy haiko mihitsy ianao tiribera mba marina e. Dia inona koa ny fantatro ny amiko? Marina ny amin'ny bera raha matoa aziry e. Inona tokoa moa tokony hagaganao raha fantany avokoa momba anao? Moa tsy reniny ve ianao? Mampatahotra mihitsy zany ka. Tia za dia boky mivelatra eo aminareo nefa momba anareo lahy tsy misy fantatra afa-tsy ny anaranareo hoe bera sy nary fotsiny. Dia za ihany ny terenareo anaraka izay tianareo lahy atao fotsiny. Mba olo fantatra miandalana eny ihany zany e. Dia inona koa ny fantatra momba ary bera? Fantatro daholo ny momba anao rehetra ka. Na hatramin'ny karama raisinao isam-bolana aza fantatro. Andrekako, fa ahoana nafantaranao an'izany? Ka tsy tokony hagaganao ange zany. Fa inona no antony nanaovanao an'izany? Nahoana no ataonao an'izany? Tsotra ny antony raha matoa aziry e. Mila reny izy dia ianao no safidiany ary izay no mikaroha amin'ny momba anao. Mila neny? Fa mila neny ahoana koa izy rinary a? Mbola zava aminao zany aneorina any raha matoa aziry e. Ary zaza mba nitsiritra azy nahita anao. Raha mba zaho koa zao no nahita. Fa inona loatra zany zavatra lazainareo roalahy zany e? Tena mampivadika ny atodoko mihitsy ka. Ary ianao koa rinary dia hoe mitsiriritra azy. Dia ahoana koa zany? Raha matoa aziry e. Ahoana e? Nahoana moa tsy tsiritra ny bera? Tsy ny olona rehetra nge no otranao zao e. Raha olo-kafa tokoa na vehivavy hafa ny teo amin'ny toeranao ka nampiatainareo laha ohatran'izao dia mino venao fa anao an'izao toetranao zao e. Ampy zay re izy mianaka. Efa naona ve nareo? Za tsy hinana. Eto ty daholo ny akanjoko dia terimody a. Neny a. Oka lesy ry bera. Efa miapetsaka ny olona lato ka andao hiala sao afa-baraka eto. Ngavary. Eo lesy ry bera, apako sisy ny fiara. Fa maninona na janona ny fiara? Tediavinareo atao ineto amin'ity toerana manginy ity ahy e. Ietsoko vonjeo eto nareo lahy a. Alefaso ny fiara. Andriamanitro, vonjeo a. Tediavin'izy roalahy vonona eto a. O karery izy roalahy mifona re. Ao fa toko re izay tianareo atao e. Mifona re. Aza vonoina re ahy. Oka re zay raha matoa aziry e. Alefaso ny fiara. Avela ho mivoaka tato e. Pamon'olona, vonjeo e, vonjeo e. Ino misy fiara mandalo? Vonjeo e, vonjeo e. Voa ity varavaran'ity, voako tato e. Raha matoa aziry e. Mba ningavy ianao ry ahy.
mitonio ahy ianao mitonilo ianao e. Fa ataonareo inona e voaity? Tsisy anao nininona anao zany aho io a mba mitoniry ianao e, mba miangavy re tompoko. Fa inona ny tena hoatsainareo roalahy reto e? Zao re mba afaka mba mitony ray minitra avy ianao e, ray minitra monja. Ary aza mikasikasika na mierikerika aty amiko fa raha angotika eo a. Eny ary sady tsy kasika anao zay no tsy hitodika any aminao koa. Raha matora zery olo mahantra nge zay roalahy e. Mahantra? Nareo zao ve mahantra? Mahantra tokoa zay raha matora zery mahantra fitiavana re. Mahantra fitiavana? Zay ary le fanaposiko de eo aolana roalahy ato a zany. Sanatrian'izany le raha matora zery mahantra fitiavan-dreny zay, mahantra fitiavan'izany hoe neny zany zay roalahy reo. Mahantra fitiavan-dreny? Mankarana foko zao fiatsika zao ohatrany a. Fa maninona nge ianao manao an'io e? Fa maninona reno mbola tsy matoky afoana ianao hoe? Fa inona marina kay Robera ny zavatra kasainareo roalahy tao e? Okalesy zay Robera, fialantsiny be lehibe angambany io no ataonay roalahy aminao raha matora zery raha toa ka tena tsy takatra mihitsy tokoa ny tianay roalahy tongavana. Ka tena tsy takatra mihitsy tokoa nge zay tianareo roalahy tao e? Aiza ve ka de zay vavy antitra tsy manambara vaity ty akory no Nitiavana sy nampiatanay e. zay indrindra. Fa inona no antony ary maninona noho iza? Inona marina ny tianareo roalahy tao amiko e? Ny ho tiavana toy ny reny niteraka anay e. Fa iza ny reninareo? Kefa nanary anay izy e. Fa nanary anareo ahoana e? Zany ve de ho azoko inona? Motsy efa nitantaraka anao ve raha matora zery momba sy ny reniko. Eny e, le hoe anampita ny reninao ary efa nanambady sy niteraka any. Satria vao amam-bola namonja de nariny raiky ny reniko. Ka ny rainao nge zany nanary anareo mianaka fa tsy ianao rery e. Fa reninona tokoa rery raha matora zery zany hoe navelany tamin'ny dadabeany le zaza raha vao teraka le izy fa lasa nanarakolokafy izy. Ka izy ary zany mba mitsinjo anao satria mandeva vola isam-bolana ho anao. Vola be dehibe tokoa kanefa de hitanao zao fa tsy mahasolo an'izany atao hoe reny zany zany vola be dehibe zany. Ataoko fa mazava aminao angambany. Ataoko inona zay vola e? Fitiavany reny no ilaiko. Fantatrao moa fa tsy laniko ao anatin'ny ray volana akory nge ny volako alefany ao isam-bolany e. Ko maninona raha makany anao? Kaninona any aray matoa totora ny vola ohatran'izao de ny mba tsy hakanesako any amin'ny indrindra. Fa tsy azonao ve zany e? Reny ny vola entananao ry dada de manambadimba isikarakarana a. Ary taminao? Tsy te andre olana ozy ny hafany. Fa manala baraka sy manelingelina zany saingy raha mila vola ianao de ilazao fa ndefasako sy ilainao ianao. Andray kosa e. Ary ny ambery zany de toy zany koa any an-dafiko ny reninao. Tsy hany ny olona niteraka fa eto ihany ka. Eto Antananarivo? Te tsy haiko rery neny a. Fa tena ahoana e? Angatiko mba mifampiresaka nareo mianaka. Ka zay indrindrako. Fa sady afaka baccalauréat no afaka nizaka ny zoko rehetra isitraka ny lovako rehetra hatramin'izay. Tena ninona zany fa tsy azoko. Ka miala ndraikitra amiko rery neny ny olona niteraka. Mbola vao maika maizina. Fa niala ndraikitra ahoana e? Ireo ny lovanao izy tamiko tamin'izay fotoan'izay. Dia aoka tsy fanelingelina fa efa samy olon-dehibe amin'izay. Zany kosa ve de miala ndraikitra e? Fa matoa mifikitra aminao toy izao dia heverinao ve fa ho adalako e? Nahazo ny baccalauréat tsy mba nisy fiarabanana nataony fa ny fanolorana ny taratasy rehetra mirakitra ny lovako no nomeny. Dia nahazo ny lisansa koa dia mba nilaza taminy saingy raikitra ny amin'ny fikarakarana ny afiaranony izy e. Dia zany ve no antsoina raha misy zavatra manjoa e? Fahasoavana aza hety ataoniko. Ary ireo lovanao? Inona avy ireo? Trano efatra eto Antananarivo ary miofa daholo ireo e. Dia 5 tapitrisa rary no efa trano ambany indrindra. Azonao an-tsaina moa zany. 10 millions FMG no efa tranoko ambany indrindra. Ary vahiny sy sampandraharaha iraisam-pirenena daholo no manofa an'ireo. Dia mbola misy trano roa koa any Fianaratsoa. Ka ohatrinona hoy neny ny vola miditra amin'ny compte-ka amin'ny banky isam-bolana ka. Ay ve,
Efa manao inona ny reninao ankehitriny? Dia tena tsy haiko a. Fa tsy hay ahoana re. Fa inona koa ny vakiako loha amin'izay olona tsy miraharaha any re neny a. Koa tsy tsapanao amin'izany ary ve fa ankehitriny fa raha izany vola izany dia misy tokoa e. Na ho ahy na ho an'ary. Kanefa dia ataonareo lahy inona ara moa vola e. Ka naporofoko an'izany a, dia any amiko tsika telo menaka amin'ny matory an'io satria mbola tsy tany amiko tokoa ianao. Fandrainao aiza? Efa maty izy ary tany fomba tsy dia mazava koa aza. Nefa akory moa nahitana an'izay famarinana any amin'izay e. Vao roa taona hono any maty izy. Saingy talohan'ny nafatesany dia efa nametraka didim-pananana ndraiky hoe ireto ny lova omena an'io bera zanako. Saingy tsy maintsy karakaran'ilay olona niteraka ahy mandra-pahatonga taona ahy e. Ka azahoako n'izao hisiraka an'ireo. Dia izay no nananako an'ireo trano maro ireo. Ka mba nikarakara ny lovanao kosa ange ny reninao e. Zany be dia tsy fitiavana anao. Neny koa ka vola hiditra aminy ireo hofantraniko ireo rea. Ary raha tsy mikarakara an'ireo izy dia very vola ihany koa. Fa heverinao fa firy tapitrisa iray isam-bolana moa ny vola niditra tamin'ny any hatramin'izay. Mandra-pahatonga tonga taona ohatr'izao. Any aminy tena tsy azoko. Ka hatreo amin'ny faraopolo taona ka nge dia izy no nisitraka ny hofan'ireo tranoko ireo e. Ay tokoa moa. Ka hampitokinao anay roa lahy angamba izany fanazavana rehetra izany a. Eny e, hatreto aloha. Hoatray. Fa hatreto aloha ahoana indray e. Aoka aloha hatreo e. Fa andeha ho any amin'izany mba tokantranonao izany sika e. Izao hoe ny tokantranonao be. Fa nanonona izao ka? Ka milaminako madio. Fa angaha izany no mandamina sy manadio an'io amin'iny e. Fa iza? Sipanao. Sy mba inona koa re a. Ianao tia koa izany tsy. Misy mpandamina sy mpanadio ireo e. Dia tonga ato izy isaky ny 2 na 3 andro eo. Efa any aminy lakile rehetra. Ay ve. Atao aiza daholo ilay serveur reto etany reto a. Tonga dia eto any an-dakozia any letsy a. Andao roneny a. Ampiasao ny fahaizanao mahandro fa za aloha dia tena tsy mahay na inona na mahandro vary aza. Fa inona daholo anefa reto nentinao reto e. Rehefa izy ireo dia ataovy amin'izay fahaizanao azy. Aiza kosa lesa raha berany dia hoe avela amin'ny daholo ny fandrahoana sakafo a. Andao iarahana manao na dia hoe mamofy ovy sy ny mitangoanana fotsiny aza. Raha izay indray aloha dia mba haiko e. Orizy rola. Atao ahoana ny fahandro an'ireto zavatra nentinareo reto e. Toa misy karazan-javatra tsy haiko izany izy retoko. Atao inona daholo reto boaty reto. Fa ahoana roneny a. Ka efa impiry moa nilaza taminao ry bera fa olon-tsotra ange za ty e. Koa dia hoako hotsoriko fa tsy ho haiko ny karakara an'ireto zavatra hafahafa nentinareo reto a. Izay anao re roneny atao a. Tsy misy zavatra hoe tsy maintsy atao izany eo. Ary izay saribosy fatana. Ay ve. Tsy mampiasa an'ireny tsika fa gazy e. Gazy no ampiasaintsika. Moa izany iziko. Ka apireto ary ty izy fa tsy haiko e. Azafady re ry zoralahy tena lasa ohatran'ny koba anaovana mofo gasy ty vary. Mety re io roneny a. Mahandro amin'ny saribosy kitay ny mahazatra tiako. Aza be ahiahy amin'izany ianao fa mety re io e. Ary nanao ahoana ny eny e? Mba malemy ihany sa ahoana? Ka tsy maintsy malemy io rehefa andrahoana amin'ny vilany tsefitsefitra iny ko. Tena miala tsiny. Fa maninona ianao ronary a? Ary tomatomany ty ianao? Efa za maniny e. Andraso aloha ka rano vola any an-dakozia. Fa naninona izy teo ry bera? Fa naninona tao latsaka ny ranomasina sa sao dia izany no... Tsy maninona re izy roneny a. Aza manana ahiahy aminy ianao. Ka latsaka nge ny ranomasina teo e. Zany hoe tsy mitomany. Tsy re roneny a. Tsy mitomany izy fa feno loatra ny fony dia latsaka ny ranomasiny. Ive. Neny a. Tsy ho azonao an-tsaina velively ange ny toeranao eo aminay roa lahy e. Fa misy inona ry bera? Fa ahoana? Meteza fotsiny ho reninay ianao e. Zany a. Andray re ry anako. Ry bera. Ary toa latsaka koa ty ranomasinao.
foana izay atao. Fa inona nataoko nomena rolahy ny fitiavana mitafitafy toy izao sy izaho ty e. Sao dia mba tsy ho zakako re izany izy rolahy. Vavy antitra tsy dia manao ahoana angety izaho e. Ary na ny tontolontsika koa dia tena mifanipaka mihitsy. Fa inona ma ny itiavana rolahy izay vehivavy tsy ampahafiriny ty akory e. Dia izay rolahy zany ny disiko. Marina izany. Inona tokoa moa ny tonantonananareo aty amiko. Firifiry anefa ny vehivavy tsara tarehy, tsara bika. Ary manana maha-izy azy tsy mifandray indraika amin'ny tontolonareo rolahy. Ka inona nataonareo amin'ity vehivavy izay tsy tonga hatreny amin'ny kipokeliny akory aza ny fahaizana na fananana, indrindra na ny fitehizana. Dia mbola tsy maharesy lahatra anao ihany verina eny fa tianay ange ianao e. Ianao mihitsy angery raha n'anton'izao e. Ekaiko ireo zany roneny a. Efa firy taona nitorovana sy nitsirepirepy nikariko indray ny fo mampanahiko. Mikanjo mba sendranao ka ary tonga dia ny atsy-apiteny aminaoko. Dia mbola ifika ao ihany ve? Safidy adaladalana ianao. Diso be zany e. Fantatra ange ianao e. Nilozam-bady ianao fony vomban'ity. Ary ilay sombinainao koa aza tsy azo noho ny fahantrana ao. Marina izany e. Fa inona marina ny tena tianao atao ry be raha. Ary maninona ny manadiady ny momba nefa tsy fantatra akory ny momba anao. Satria reno ny safidika ianao fa tsy hoe notiatiaviko fotsiny. Tsy amaivana andona anetiny fititaitaitra ny ary neny raha mifikitra ho zanakao a. Fa ianao le reno no katsahako hatramin'izay. Dia mbola tsy azonao ihany ve raha matora azy fa mila anao nge izay rolahy e. Fa hono mihitsy ry nary e. Inona ity le zavatra nafeny lahy tampoka tany an-trano iny tamin'ny neny mbola teo iny? Ay ve. Rasoara. Ty ary le izy iny dia raisoary vakio. Hoatray le ty e. Fa inona ny antsoin'ny pôlisy ahy e? Fa tsy fiantsoana avy any amin'ny pôlisy ve ty? Fa nisy inona nataony lahy tika e. Fa zany anao inona e? Tena marina raha misy zavatra fantatra ny amin'ity a. Kanefa tsy anarany lahy ve voasoratra eo io e. Eny e, anarako eo. Saingy tsy fantatra mihitsy ny anton'ity fiantsoany ity. Izay indray aloha raha bera dia aferany lany any e. Fa tsy tiako hitany raha matora azery izy iny dia nafeniko aloha. Ko tsy asa fotsiny izay nahazo azy teo raha hitany iny na hoe fantany teo. Mety aloha ny an'lay e. Ko tsy raha tokoa lesy ny nahazo antsika rolahy raha fantany teo ty. Jereo fa tahaka ninona ireny fandraisan-dahatra natao azy ireo no vao izy nanomboka folaka io. Na za koa aza lesy mba tena mba nankafy azy ika. Dia tsy ho sary-piaro ve lahy raha hoe mba miantso azy hoe neny koa. Inona moa le tsy nasary-piaro amin'izany a. Nefa dia miankina amin'ny aniko. Fa ahoana aloha le eritreritry lahy hoe hanao fetiny ny helo sy farany taona miaraka tsika telo mianatra e. Tsy miova iny ka. Fa tsy maintsy ho resehen-dahatra zao izy iniko. Nefa dia ahoana koa ty fiantsoan'ny pôlisy aty? Eo indrindritsika izao. Dia ahoana aloha ny ataony lahy. Raha sahala amin'ny hevitra aloha dia nahoana moa raha hoe makanesa aloha lahy ny amin'ny pôlisy dia vita eo no manaraka. Dia izay tokoa aloha no mety e. Nefa ngely ety tsy hitako izay antony antsoin'ny pôlisy ahy e. Fa tena tsy nisy zavatra hafahafa nataony lahy io tokoa veribera. Fa inona ozy aloha ny zavatra hafahafa ataoko eo e. Sao dia mba haineny koa sara no nitory ahy. Dia ho zany tokoa hoe sanatry. Tsy mino an'izany aka. Ka ty izy misikotsikotra momba aty ilay izy a. Sao dia mba tsy tiany ary izany. Eny e, rarany tokoa aloha ny azy raha hitory ahy izy e. Zomy tanteraka izany. Ary ny faharoa dia ity. Tsaroany lahy izy ilay nitabataba be tao anaty fiara fontsika teny amin'ny toerana mangina teo an-tsisin-dalana iny. Dia ho zany tokoa ve resy rabera. Mety ho izy tokoa raha iny nijerena. Ka maninona raha ndao antaniana mivantana izy hoe maninona ianao no... Tsy mety izany e. Fa tsy mety ahoana ilay ty a. Raha izy tokoa moa dia inona fa tsy vavita zany momba n'iny fiantsoana iny satria ataontsika ny fanazavana samy maso amaso dia avy eo saina sotominy fotsiny ange ny fiantsoana e. Fa raha sanatria ka tsy izy dia izay tsika roalahy no very reny fanolonony iray. Ka tsy izay vao raharaha. Fa sady tsy atoky antsika tsony izy no hiala amintsika. Fa tena
Tsy misy zavatra mety ho tadidiny laha hoe inona no tokony antsoin'ny pôlisy alina ve hein? Efa hoe tsy hitako ialahy ve ahoany e? Andao ary aloha hoany de vita eo e. Fa anao inona any koa ialahy? Ao ary fa hiandry ato anaty fiara fotsiny ahy e. Ohatray, fa inona nataony vehivavy eo ato nonga pôlisy e? Orangatia, ato amin'ny braon-postry ny pôlisy ange ianao e. Maninona ianao no tonga de avy toy izany? Avoaina amin'ny efitra hafa any io vehivavy io fa tsy te ahita an'io aho. Tsy ianao ny andidy ato amin'ny toeram-piasako a. Mazava aminao angamba izany? Marina ianao tompoko, ka miala tsiny indrindra aminao aho sangy raha azonao atao ireo dia alefasana amin'ny efitra hafa any io ramatoa io fa tsy te ahita an'io aho e. Zay ahay. Iza aloha ianao? Izany no rakoton'irina iberana am-piantsoanareo. Ity ny taratasinareo. Mipetraha Avy ela aho hitsangana ihany raha sitako ary nga manam-pahefana. Fa mba azoko fantarina ve ny antony antsoanareo ahy? Mipetraha ianao. Zay. Ka nitorian'ity ramatoa ity ianao amin'izany hofantranonao izany. Hofantranoko? Fa maninona azy hono ny hofantranoko? Fa aiza aloha hoe ny kara-panorinao? Dre, ary ahay ve mpianaka ihany nareo reto e? Tsy mpianaka izany izay ry nga pôlisy a. Ka ity voalaza amin'ny kara-panondro ity fa zanaka ramatoa Rantavolola Elaly izay ity eto ity sy ity mitory anao ity ianao. Tsy zanaka io ary tsy reniko velively io. Ka diso ve izany izay voalaza ato e? Diso. Dia ahoana izany ramatoa Rantavolola Elaly? Izay toriko azy amin'ny fananao andresaka ry nga pôlisy fa aza dia miditra lalany amin'izany ianao a. Za koa makara teo. Kinona nefa no hitorianao an'ity tovolahy ity e? Ka faly mihinana nifatrano fotsiny izy fa tsy karakaraina akory ny trano. Tsy izay nefa ny afatry ny rainy. Fa ianao ve ramatoa ity efa voantazoka rena? Hita fa izany no marina aloha e. Rehefa fadiran'ovana avy any amin'izay misy anao any ianao dia aza ty amiko aty mila vanina. Fa trano ahoana izany? Fa aleo ny tena manam-pahefana ramatoa ity a. Trano ahoana? Dia trano n'izy. Ka mitarina aty amiko daholo anie ny mpanofa trano rehetra fa simba daholo ny trano e. Ka raha simba dia maninona e? Anao anga? Ary inona koa moa ny tselotselonanao any amin'ny mpanofa trano koa any? Aza mba izary ilay kely ity ny aizana vavy eto a. Nahoana ianao no tsy ho aizako vavaka? Henoko angefa be resaka any amin'ireo mpanofa tranoko rehetra ireo ianao e. Ary tetezinao ireo ka ataonao izay anaratsiana sy ny tranoko dia izao indray ianao mitory aty amin'ny pôlisy. Fa tranon'iza marina izy izany. Anontaniao azy e. Dia ahoana izany ramatoa Rantavolola? Ianao koa nga pôlisy. Rehefa tsy hanafay azy ianao dia ampiakariko ty resaka ty a. Fa nahafay ahoana moa ramatoa Rantavolola Elaly a? Lany andro fotsiny eto a. Mba tsy arianareo andehanako fa andraso fotsiny any toy iny e. Ohatray. Fa ahoana koa ary izany? Mialatsiny aminao any nga pôlisy raha nivatravatra toan'ireny teto aminao a. Fa iza marina nareo reto e? Aleo angamba ao amin'izao tompoko. Tsy azoko. Fa aleo amin'izao ahoana e? Ka inona tsony moa no verenana amin'iny tantara iny e? Izy nitory aza moa niny efa lasy sady nianjona taminao. Tsy mahalala fomba tsy. Fa tsy reninao tokoa ve izy iny? Oringa pôlisy io. Aiza koa misy reny nitory anjanan'izany e? Ka ahoana ty voalaza ato amin'ny kara-panonim-pirenenao ity ka? Ray sotro ny taratasy fotsiny io e. Ary inona nasanao satria mbola hoe mpianaka ange ny voalaza ato e? Tsy menaka. Sady mbola mpizazana ary e. Ary ahoana ty resaka kara-panonim-pirenenao ity? Ka izay indrindra ve tompoko e. Tsy azoko ny antony torony amin'io. Kanefa toa olona mba manana ny ampy any ange ny fanombanako azy teo e? Tena manana ny mihoatra ny ampy azy izy iny ka. Fa raha tapitra ny fanadihadianao tompoko dia mangataka lalana mba handeha amin'izay angamba. Ary raha mbola misy ny elanareo aho dia io ihany ny adresiko fa tsy miova ka. Resaka adala ity a. Resaka adala? Fa resaka adala ahoana rahaberana? Nahita vehivavy mivoaka avy tao amin'ny pôlisy angaha lahy teo. Fa tao vehivavy sapoka be izany ange no mivoaka avy tao e. Ino lesa miteraka ahy? Ino ve ny reniny lahy? Fa ialahy ve adaly e. Reniko ahoana koa e. Ino teraka ny laho zay lako? Le ty koa izany. Efa hoe tsy reniko iny amin'ny lahy.
Iza koa ny zanak'io? Kanefa dia tsy anjaza kely sy nikatokata raha entiny teo iny. Dia maninona ka? Kare, ny lahiko sy rena avy tany amin'ny pôlisy tany lah dia tsy azo anontaliana mihitsy. Azafady aloha Fa nandritra ny andrasako an'lahy teto ilay Sarabera dia lasa ihany aho nieritreritro. inona indray no nandeha naneritreritra lahy teto e? Tsy nanontany ny asan'lahy aloha ny pôlisy. Nanontany tokoa ilay izy fa nivaliako fotsiny hoe mbola eo ampitetavana asa io izao. Raha sanatria tokoa moa lesy ka mba ahazahako ny voantso ny pôlisy toa an'lahy ka anontaniana hoe inona no asa ataoko dia inona no havaloko azy. Dia voaleo tsotra hoe mbola mitady asa ilay izy Ohatrany tsy mety izany Tsy, fa ahoana e? dia ho vitan'izao mikirimbarimba eran-tanàna izao tokoa ve lesy ny fiainana. Voalohany aloha dia sady mety hanimba amin'ny fahasalamana sy ny saina izao, ary angaha isy olona toky antsika roa lahy reto intsony amin'ny farany. Angaha mba lazain'ny olona hoe lehibe any Jolay eto tsika mitsamo reto, satria manam-bola tahaky ny milina nefa tsy hita mazava loatra izay antony asantsika. Andraso tokoa hoe lesy. Ohatra fotsiny izao hoe eto ny fahasahiranantsika roa lahy mandresy lahatra ny mily. Tena marina tokoa izany lazainy lahy izany ka. Indrindra ho an'ny lahy. Fa ho an'ny lahy moa misy azo lazaina. Ka raha ataoko hoe mikarakara sy manamboatra an'ireo tranoko miofo ireo angely tia ny asako dia efa mety e. Fa ny an'ny lahy dia mba haviaiza loatra tokoa ny loharam-bola ny lahy ity ka. Ny avy oka fotsiny Rabera. Hitan'ny lahy. Eny indray ary. Saingy eto ao lesy vao tonga saina n'ititsika roa lahy ity. Hoe bebe ve? Lahy ity Ka izay ny fandraisany meny antsika roa lahiko. Tsy manome tsiny azy alefa raha natenan'izany izy fa ny mahalasa ny saiko dia ny Hoe ahoana? tena havita zavatra mba mety ho goavana sy matanjaka ngentsika roa lahy raha manangana zavatra raha ity e. Tena izay mihitsy Saingy ahoana hozy lahy? saingy tiantsika roa lahy sambotsamponako. Fa sambotsampona ahoana indray e? Dia lahy ity resaka tena izy angely ity izany ataoko izany e. Fa zanga moa milaza fa vazovazo resantsika roa lahy izao ka. Fa ny mahasampotsampona antsika roa lahy dia izao. Raha banda na tanora hafa no teo amin'ny toerantsika roa lahy dia sipa na vehivavy no nahamay antsika azo ny lahy. Ary dia ho nandravarava ankizivavy tsika roa lahy na nataon'ilay ankizivavy nandrangarangy tanteraka ary izay mahasampotsampona antsika roa lahy. Aiza tokoa moa izany izay sepantsika roa lahy ity. Izany hoe tsy manam-pitiavana ve izany tsika roa lahy? Manam-pitiavana tokoa tsika roa lahy saingy ilay fitiavana tsy mba nananantsika hatry ny fony-kely kanefa ny tena fototry ny fitiavana no tsy ampy tamintsika roa lahy dia io mampitsirepirepa antsika io. Fa fitiavana inona koa letsy izany e? Fitiavana iny lesy dia le reny izay vady voalohany ho an'ny zanakalahy toy ny ray izay vady voalohany amin'ny zanakavavy ka mahasaro-piaro ny zaza raha fony mbola kely izy. Izay vao azoko. Arirariny ihany izany neny mba sarotra filahana toa aninoko. Sarotra angely lesy ny hatakarana ny mahazo antsika e. Tsy te eritreritra an'izany aho lesy andao iaho leto fa mandreraka ny mahatsiaro an'iny ramatoa iny azy. Ramatoa, ilay tao amin'ny pôlisy. Dia ho azy ary. Eto ny fiara dia izay hitondra ny lahy tsy raharahako e. Hitady vehivavy. Aza mba mifanahy ihany lesy Ahoana ny tapakevitra iny Dri, fa angaha miantso aho hoe nino koa tianao finary? fa angaha tsy tianao angaha. Nefa mba tiako indrindra ny antsoina anao hoe neny. Dia tsy haiko intsony reto nareo lahy reto ka. Mba avelao ry aho moa mba hiantso anao hoe neny. Izany ry neny Za ve moa aninona anaka? Mahatoina ny foko loatra reto nareo lahy reto ka. Za iahy. Tsy aroa kely izany neniko izany olo tia. Vena ty dia ataony lahy. Ka nanao biso anely ako. Tsy rariny tena tsy rariny. Ary za zany mba ahoana ka. Nareo lahy reto Dia ahoana ry neny andeha hankalaza ny fetin'ny Noely amin'ny Fianaratsoa isika telo mianaka. Fa misy inona? Misy trano koromy io fany ka. Tsy izany no tiako anontaniana fa misy havanareo angaha any. Atao inona koa izay havany e. Sika telo mianaka ihany. Ka sao dia hanahirana ny havanareo ry Bera. Afaka tsy makany amin'ny havana ange tsika e. Inona koa moa ny olana amin'izany ka. Angaha moa ilaina ampahafantaritsika an-dry zareo hoe any tsika. Sady mba manao fizahantany neny amin'izay.
Izy roalahy dia efa takin'inona ange fanontanian'ny olona amiko e. Avy aloha koa izay anontany any anontany fa inona koa izany e? Aiza ve ka tsy mipetraka any amin'ny tranoko intsony aho efa horotokom-bolana izay. Ny any ambanivohitra izao manantena ny atongavako any koa amin'ity taona ity. Ny ao am-piasana aza gaga mitezana metraka congé iray volana. Ny zavatra mbola tsy fanaoko a. Fa hono tokoa ary neny. Maninona ka raha tsy miasa intsony ianao e? Fa ijery ity ve efa lasa daly e? Dia hanao inona fotsiny aho? Ka mipetraka toa an'ireny mpianakaviana rehetra reniko. Tsy mety izany sady tsy tiako. Eritrereto ihany aloha e. Misy marina kosa ange aloha ny tenin'ny eny very. Fa ahoana aloha ny anaovan'ny lahy an'izany e? Nahoana kosa hoy izy ny sakatsakana ny lahy amin'ny zavatra tiako. Marina ve zany neny? Raha mbola te hiasa ilay izy dia avy aloha izy hiasa fa aza ny fitiavan-tena ny lahy no ampiarina. Eny ary e. Sao tia tena loatra tokoa kanefa mba adineo ihany aloha ry neny. Soa ajanona any fiara fa ahoana? Efa hidra ny Fianarantsoa isika. Afaka 7 na 7 kilometatra eo. Fa manao ahoana aloha neny e? Tsy reraka loatra? Tsy dia reraka loatra ka sady mahafinaritra amin'izay. Ianao koa tsy mandeha mafy e. Fa mifankatia Fianarantsoa moa iny. Eo Anjorano ingeny mba farany ity mba hitako. Izao entina roalahy ty Fianarantsoa ty izao. Fa izao ry neny e. Hitanao io tetezana ireo alohantsika ery io. Hitako io. Io no atao hoe tetezana am-parosana. Dia io renirano io ny renirano Matsiatra. Io no nahatonga ny anaran'ny faritanin'ny Fianarantsoa hoe faritra ambony Matsiatra. Fa ahoana koa nefa ny naiza lahana izany? Tetỳ amin'ny manodidina tetỳ aloha tsy ary naro no marion'ilay ramatoa iny rehefa maty ny raiko. Ramatoa? Fa ramatoa iza no anaranao tetỳ? Izay ramatoa izay e. Dia mandeha tongotra maraintsy hariva amin'ity lalana ity rehefa hianatra sy avy mianatra. Toa misy lalana sa tsy lalamasinina ilay izy akaviantsika ity? Ino lesy ny lalan'ny fiarandalambe makany Manakara? Ay ve? Ary andeha amin'izay misy andeha fa reraka neny e. Marina izany e. Hiaritra kely neny e. 7 kilometatra ange sisa dia tongotsika e. Mety tianay tamin'ny fanafifoana teny mba fitaovana izany efa hoe reny izany e. Teny aminao na tsapazanao ary tsy ny lavinao izany. Raha izay mirahalahy koa dia mbola tsy manao fandratoan'izao hatramin'izay naha-olombelona anay. Ka izay roalahy aza ny sambatra indrindra fa nahazo ireny. Izy mianaka. Izany tena sambatra indrindra ka. Satria sady nahazo raita-po nahazo reniko. Ialahy ilay Serbera no isaorako voalohany fa na dia mpinamana fotsiny ihany aza tsika roalahy hatramin'izay dia saropiay ry roalahy raha nangataka ny mba hiantso azy neny aho. Ary ianao kosa indray ry neny dia nanak tamin'ny mpitiavana ny antsoiko anao hoe neny e. Koa sady nahazo raita-po nahazo reniko. Izaho mba noeliko fahiny fa mipitrapitra irery nahita an'ireo ankizy falifaly rehefa noely tantana ny reniny amin'ny akanjo vaovao. Fa handray taona raha mba tany am-piangonana dia sendra zaza very. Ary teo akaiky io zaza very io tamin'izay indrindra. Nidradradratra ilay zaza niantso ny reniny. Dia nihanahana nahita azy nanao hoe mama. Ary tsy tapitapitra izay ilay reniny nitantana ny zokiny nandray azy dia nanoroka. Fa izaho kosa teo nierikerika teo. Iza no mba ao an-tsoko? Ary na hiantso toy inona aza dia iza no hamaly ahy eo e? Iza no hanoroko ahy eo? Rehefa isaky ny mahatsiaro an'iny zaza iny aho taty aoriana dia nahatsapa fa mitana toerana lehibe loatra ny fianakaviana eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Kinanjo dia sendra nareo mianaka ankehitriny. Tsy misy dikany amiko intsony izay toerana satria rehefa eo anilako nareo mianaka dia entiko ny hasambarana foana. Ary nahatsapa fa manana fianakaviana manana anareo. Koa aza mba hilaozana toy ny nandozan'ilay olona iray hafa ho very tanteraka angahy e. Tsisy andao ho any laza an'ilay seranary e. Izaho koa dia faly mandray alina ho raita-po amiko.
misaotra raika izy izany marina ny hoe noely firavoravona, noely pahasambarana, noely mpitiavana, noely vaovao. Fa teraka anio mba hanavitra antsika marina Jesosy zazakely dia hanavitra anay ireo lahy koa. Neny eo atao fotoana nateraka ao fanindroany indray re izahay e. Izany a? Indray rery-be feno loatra ny foko. Dia ahoana ry neny a? Fa inona marina tsy mahatamanana ao ato aminay e? Aleo ihany anaka hody any an-tranoko ka. Ao fa alaina izay zavatra tsy foana ao any dia aty ianao mipetraka e. Ka rehefa miasa ngia dia aleo hiverina any ihany ka. Lavitra loatra aty aminareo lahy aty ka. Mibusky fiananana. Inona moa ny olana ao amin'izay bus ry neny a? Fiara roa nge ireo e. Ary fandimby aka sy anatitra anao zay reo lahy. Zay vao maika tsy tiako. Ary ahoana tokoa raha ilay hoe maninona raha mijanona tsy miasa intsony ianao ry neny a? Zany indray bera. Fa inona ny tsy itiavanao amiasa e? Tsy efa hoe avelo kosa lesy izy mba hanao izay tiany a. Mba te ho tonon'ireny vehivavy rehetra miasa ireny ny fialako. Iany ary miondrika rehefa ifandrombahanareo mianaka. Dia ahoana ary ny fanaovana ny farantaona ary afaka pitso e? Ka any am-boaty fa inona indray? Aiza? Andeha any amin'ny alim-pandizana ry neny a. Mba ampianarano fandrahoana an'ity fa tsy haiko a. Ary mbola tsy tafaverina ihany bebere. Ka le riako nge rehefa miantsena ohatran'ireny dia tsy haiko intsony izay ataony any e. Iny ve izao tsy hitondra izao karazana zavatra rehetra izao indray? Fa inona aloha ny tsy hain'ny eny amin'izany e? Ty fa izy nareo ary inona nataonareo ato a? Ty fa ahoana? Fa ahoana ahoany? Inona nataonareo ato ia? Ndry ary ianao mba izy ianao io? Za zao ny manontany a, izy nareo. Mivoanareo zao dia zao lasa mivoaka. Fa izy ianao le kely ty mba androka a? Fa nahoana moa ianao tsy roako e? Inona ny antony hitsofotsofoanao fotsiny toy izao aty an-tranon'olona aty? Fangatranonao ato. Fangatranonao koa ty a? Ary moramora ianao madama a? Fa moramora hoany. Reo nga polisy a, tonga dia betao rojo vy ny tanandreo fa tena tratra nangalatra mbodiombo mihitsy. Ahoana tsara hoe raha matoa. Mangalatra ireo e. Mangalatra fa tsy nareo ve nitratrivatriva hatrany e? Ary mba nangalatra inona moa zay? Fa inona ny andrasanao ry nga polisy a? Petao rojo vy dia tonga dia ento. Dia anao an'izany tokoa ve ianao ry nga polisy? Samy tsy misy tompo-trano tsika leto a. Ka andraha mikely ngeny mikaso tanana hijerevana azy e? Petao rojo vy avy hatrany ireo ary polisy a. Otra? Ka raha tsy alika kelinao sanatry ny vavy nga polisy ka hoe kekery eo dia anaikitra tokoa izy. Fa iza mihitsy ianao le kely ty a? Fa iza koa izay ianao ka hoe mba ilazako ny anarako ka. Ao le tsy nentana rinara. Ohatra, fa izy nareo e? Fa inona koa ny tonatonana an'ilay raha matoty aty? Lasa mivoaka any? Lasa hoa? Fa ahoana moa ry bera Tsy misy hoe ahoana izany e. Ale ianao mivoaka. Aleo a. Andraso kely ange aloha sery Hubert. Fa inona koa ny idiranao amin'izany nga polisy a? Ka raha samy samboara voary eto sika rehetra tsy hisy raha vanina eto e. Ka lazao ary fa maika izay e. Sady manelingelina amin'ny fetinay koa nareo. Ka afaka mipetraka ve aloha zahay e? Si a. Lazao angana izay anton-dianareo dia mandehana mivoaka any. Fa maninona moa ny namidinao ry bera ny tranany fianaratsoa? Voarara ny lalàna ao anaty fandovanana tao ange zany. Fa le raha matoty ve fa lasa daly? Vao avy any fianaratsoa izay nijery ny trano sy ny tanitaniko namidy ahoana? Oka aloha. Fa inona marina ny zava-misy eo aminareo mianak'ireto e? Moa tsy reninao ve ty ry nga Hubert? Tsy reniko io ary efa nolazaikanao nge zany e. Reniny? Ty e, torany ty. Torana lesy ny endry nary a. Vonjeo lesy a, nary a. Apelao mihitsy andeha hodika. Mitony aloha ianao ry neny a. Tsy misy mody zany eo. Tsy reniko zany io. Azonao?
Efa henoko teo daholo ny tantaranareo tsirairay avy. Izay lehilahy mandao ny vehivavy ny tena fosta saingy misy tsy fahamatorany vehivavy ihany koa ao fa dia fitiavan-tena, tsy fandraisana andraikitra sa tsy fahatongavan-tsaina mihitsy ve? Fa inona loatra no antony andaozan'ny lehilahy ny vehivavy e? Nefa moa ny vehivavy koa maivan-doka tsy aharo-pery fa matim-bola loatra. Dia izao ny vokany. Ny zaza no misarangorangotra amin'izao olona tsy fantatra izao ataony ireny. Soa azy izy roa lahy reto fa matotra fa tsy manao toy ireny zaza nentin'ny famoza-po ireny ka miala vokiny amin'ny adalàna samihafa ary lasa jiolahy tsy mifaditrovana ka manao tao foana toy ny manapotika ny ankizy vavy na lasa mpandroba na koa ny vary lavo tamin'ny zava-mahadomelona. Ka ny angelinga polisy. Ninona kosa ho lazainao ry madamy anta dia diso foana ianao tsy niarena akory ny tsy nisy teo am-pelantananao ary ankehitriny dia nanana mihoatra ny tokony hanananao azy ianao nefa dia naharianao tamin'ny olona tsy fantatra ao akory tany fianaran-tsony zanakao mba tsy hanelingelina anao noho ny fitiavan-tenanao. Koa rariny loatra ny aninga Hubert raha ankahalanao toy izao izy e. Toy izany koa ny reninganary. Fa zazakely vao amam-bolona dia natsipy fotsiny ao amin'ny raibeny fa lasa nanaraka olona any an-dafy le ramatoa. Fa mba reny ahoana loatra izany vehivavy sasany izany e. Zahay lehilahy ny lazaina fa maditra. Nefa raha arak'izao tantara izao dia mafimafy kokoa ny tsy manandreny noho ny tsy manandray. Ka dia tena mahavaka ahy e. Ary tsy azoko loatra ny fitiavan'ny vehivavy vola mankarenaka. Mba marina e. Voapirofo ankehitriny fa ny harena tsy mahasolo ny fianakaviana, ny harena tsy mahasolo ny fitiavan'ny neny. Ampy izay ringa polisy ento any amin'izao efa tsy te hahita an'io Bera, fa nahoana dia mahafoto izany ianao e? Reninao ange io e? Fa raha araka rihevitry neny ve dia hanana reny roa? Ka raha tsy izany ny zaza sampona. Zorsia, ny adosoana fanaon'ny olombelona izany. Fa ny fitiavana kosa tsy sambosamborina na atao petatoko izany e. Ka hoe Ho dira ry se ty taona ity ary toy ny taona maro nisy hatr'izay, izao ny fotoana tokony hampiray ny fianakaviana sy ny famelana heloka. dia inona ny tianga polisy ho lazaina ary? Ray aman-dreny sy zanaka angena reo e. Dia hoe satria ve izy no niteraka dia izany tsy maintsy Bera, reninao ange io e? laviko izany e. Niteraka izy fa tsy reniko. Ny zanaka alika aza mbola mbalela dia lafiny indrindra. Andray rery Bera. Mba mipetrana ireo eo amin'ny toerako e. Tsy vitany tsy ny rahalahy hafa mbola manenjika sy mitory any amin'ny polisy. Izany ve dia mbola hanerenareo aho hoe raiso fa reniko? Tsy hamindra fo aminy izany ianao? Dia sanatrehan'izany kosa ve ry olona ka adalan'Andriamanitra namela ny olombelona meriny tenany any amin'ny hafa be. Natolotry ny radio Madagasikara ho anao tamin'ity herinandro ity. Dia sanatria ve ka tantara mitohy nosoratany Mbitika Arambala na Ramboa Nometsoa indray ny Max Edmond. Ireo mpilalao Niony, Louise, Faly, Jacques, Alain. Mpandray feo Lovatolo Tandriamanana. Panatotosa Alain Rabemanatsoa.